nantika lalàna ngamba ianareo vao tsilatera nisy mpitsara valona de tradition devant codisy de efa ianareo ngamba mivalona fa tsy haiko fa sazy daholo izy reo fa ny sazy ny tsirairay aby tsy tadidiko fa misy ny révoqué, misy ny nampidinina grady, misy ny fafaratoan'ny tableau d'avancement, misy besoin de zéro tanazaka ny raha-raha-pitsarana satria voalohany indrindra tsy fampinam-pitsara aloha be dia be zay anisan'ny divanay ato ny assemblée ato zao amin'izao fotoana zao ngamba ianareo nahita fa efa ela zay tsy misy concours tsotry de ngefa koa mahety mahatsapa koa zareo fa be dia be lasa retraity ary zany zao ny zavatra problème be aminay ato mety sy vita institutionnel satria ny cour suprême ny 2/3 ny mpitsara zao andeha retraite daholo de angatanay maintegno ngefa moa ohatran'ny mbola tsy mipasy ataony député azy izy amin'izao fotoana zao fa ohatran'ny naovanareo kilalao izy ohatran'ny hoe chantage be teneny hoe raha tsy voaka releva tsy statut momban'io zegny sasanangy samy hafa nefa zany matoleva mikadra misy anton'izay ary nantika lalàna izy ka fomba mambahoaka mividy lalàna de nao na faisons comme les lalàna zay ngamba ny azoko ambarana maniny